Ya, eto am-pamaranana ny teniko moa zany aho dia tiako ny hamitina tanteraka ny resadresaka rehetra izay nilazaiko teto mandritsy ny video rehetrarehetra izay tapatapahina teo aby reny. Voalohany moa dia resaka ty lalam-panorenana ty no nasiako resaka teo amin'ny voalohany teo. Izany hoe efa nampahafantatra sahady zany zaho fa efa vonona amin'ny angady sy ny harona amin'ny fandraisana an-tanana ny fitondrana ny firenena malagasy. Matao moa fa eto am-pelantanana ny lalam-panorenana dia efa vonona zay. Teo ihany koa moa no nanamafisako fa ity lalam-panorenana ty dia tsy lalam-panorenana avy ambony tany na rafitsy ny olombelo fa rafitsy avy any an-danitra. Dia tsy ty lalam-panorenana ty ihany no natao fa misy koa ny code pénal izay efa navoaka anay. Natao moa nanovako fanentanana antsika amin'ny zavatra hoe resaka fanjakan'i Jesosy ty fa tsy fanjakan'ny olombelo ka tokony ho tohanantsika sy hitsanganantsika hanohana azy hatramin'ny farany. Ary tsika rehetra dia efa samby leo an'ireo mpanao politika ireo. Ary ireo mpanao politika koa moa dia efa nentaniko hoe tsy tokony hitsangana intsony ireo mbola hilatsaka filoham-pirenena satria reo fa namotika efa hita ny fomba fiasany fa tsy nahomby. Ka tsy tokony hilatsaka intsony zany mpanao politika. Tokony fa hijanona zany raha rafidianina fa tonga dia efa atolots'i Jesosy zany ny fitondrana. Dia io moa zany hanamafy fa ny fanjakana hoe za tsy hanakorotana fa anareo ihany no mety hanakorotana fa tsy. Ka eto aho zany dia mamarana tanteraka ny teniko amin'ity raharaha ty fa tsy hihemotra fa handroso, handray an-tanana ny firenena malagasy, tanora ny tena ary handray andraikitra amin'ny fitondrana ny firenena malagasy. Matokisa aho fa vonona aho hampiadana anareo vahoaka malagasy. Mianina aho fa tsy havandy ary tsy handainga fa hanatanteraka ny teny rehetra izay lazaiko aminareo. Vonona hanao fanekena aminareo aho na atao an-tsoratra na atao an-taratasy. Fa raha ohatra ka tsy tanteraka ny zavatra miteneniko rehetra rehefa lany filoham-pirenena aho, tampaho ty lohako ty eo Mahamasina atsika ny manapaka ny ty lohako ty. Amin'ny Mahamasina eo zany no anapahana ny ty lohako ty. Fa izaho dia manome toky feno zato isan-jato fa hanova ny tantaran'i Madagasikara rehefa mitondra ny firenena malagasy. Ary gratuit, maimaim-poana, bojo ny zavatra rehetra rehefa lany filoham-pirenena aho. Ary ho tsapanareo zany fiadanana zany. Satria tsy olombelo intsony no mitondra anareo fa i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Fa izaho dia fitaovana fotsiny fa i Jesosy no tena hitondra ny vahoaka malagasy. Ka izay indrindra mahatonga zaho tena manentana hoe andaotsika hifidy sy hametraka izao fanjakam-pisorona zao eto Madagasikara. Indrindra fa hanohana any marika tantandraza hatramin'ny farany. Ka dia iangaviana atsika jiaby izay efa resy lahatra mba hifanantonantona fampiantso amin'ny telefony mba hifanome torohevitra mba hiaraka iraisaina hametraka nyty fanjakam-pisorona ity. Zay zany no afatra fa mbola hisy koa ny videoko izay mbola hataoko any afarafarany. Fa dia eto aho zany dia efa misaotra anareo mialoha. Magnentana iny koa zaho satria marobe koa ma le olona manohana ahy amin'izao zavatra zao. Ka zaho ndraiky zany tena resy lahatra amin'ireny. Ohatra manahaky nataon'ny videon'ny Likerve reny dia mahafaly ahy reny satria miara-mitolona amiko. Ary zaho dia faly be. Raha mbola misy koa naman'ny Likerve any, manahaky Maître Sanga, manahaky Clermont zany, dia entaniny aby zany mba hiaraka atsika rehetrarehetra izay mahafanafo. Mbola betsaka koa moa ireo mpianatsy université aby reo dia mba entanina aby zany nareo aby, nareo namana rehetrarehetra mahafanafo aby reny entanina daholo tsika mba hitsangana zany tsika rehetrarehetra fanome tanana amin'ny raharaha ty fa raisitsika ny fitondrana, raisitsika ny firenenantsika, tsika handray an-tanana. Dia zay zany, zaho tsy mankasitraka le teny ratsy, zaho tsy mankasitraka an'le ompa, zaho tsy le mankasitraka an'le zavatra ratsy sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa zaho mankasitraka ny asa tsara, indrindra fa ny fitsindrovana ny rariny, indrindra fa le teny Likervely hoe malahelo aho amin'ny fampijalijalinareo le olona akoetry le eto Madagasikara, le vahoaka mijaly. Zaho tena resy lahatra amin'ireny fa zaho tsy resy lahatra amin'le teny ratsy fa resy lahatra amin'le fanaovana asa tsara ka
ho antsika rehetra zay miandana ny tsara miandana ny marina antsika zay kitany marina rehetra fitolona ho an'ny famarinana andao tsika resaina andao hifanametana andao tambatambatra tsika hanohitra reto fanapolitika reto toerantsika reto fanapolitika reto fa voalavo reo famotika reo andao iara-iasa tsika rehetra amin'ny anavitra ny Madagasikara zay saina mano namarana fitanteraka miafatra tamin'ity androany ity fa mbola hitonety hatramintsika amin'ny manaraka an'io sotra vetsaka manaraka ny fandarana hatramin'ny farany makasitraka velomako